maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsarin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra ry havana malala nahatratra izao maray mbaovao indraindray. Ndrentsika isaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamo. Salamo 5:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo 5:30 manomboka amin'ny voalohany ka hatratra amin'ny fahaenina. Aoka hitsangana ianareo ry havana malala. Rehefa hita zany iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Midera ny anaran'i Jehova. Midera ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo izay mpitoetra ho atsanin'i Jehova. Eo anatin'ny kianjan'ny tranon'ny Andriamantsika, midera ny Jehova fa tsara izy, mankalazany anarany efa mahafinaritra izany. Fa Jakoba nofidian'i Jehova ho azy, ary Israely ho rakitra soa ho azy. Fa fantatro fa lehibe Jehova, ary ambonin'ny Andriamanitra rehetra ny tompontsika. Manao izay sitrapony rehetra Jehova, na any amin'ny lanitra na ety ambonin'ny tany, na any amin'ny ranomasina na any amin'ny rano lalina rehetra. Amen. Ivavaka sika. Terainay sy ankalazainay tokoa ny anaranao ry Andriamanitra ray zanaka fanay masonao. Fa lehibe tokoa ny famindramponao aminay, lehibe ny fitiavanao, ka mbola miasa mandrakariva ianao eo amin'ny fiainanay, ka mahatonga anay mbola velonay natrapamindrena na tsatra izao andro ALAROBIA izao. Misaotra anao izay Andriamanitra, noho ny amin'ny famindramponao tsy lany ritra, fa mbola mamindra fo sy miantra aminay mandrakariva ianao, ka mbola menao fofonaina mahavelona izahay, afaka mijoro amin'ny tany ny tongotray. Dika zany fa Andriamanitra velona sy miasa ianao. Andriamanitra, malony izany fitiavan-dehibe, malony izany famindramponao izany, dia ndreto izahay mahatsiaro fa tsy tanteraka, mahatsiaro fa tsy nanao ny sitraponao, ary mahatsiaro izahay fa tsy mpanompo mahatoky, tsy nanao araka izay sitraky ny fonao izahay, fa izay mety aminay sy sitraky ny fonay, sy izay tombontsoanay manokana no tadiavinay amin'ny fanataovana ny asanao. Menatra sy mangayay izay Andriamanitra, malony izany fitiavan-dehibe, titena izahay, tsy mba nihevitra anao Andriamanitra izahay, tsy nanao lara-pahamehana ny fanatanterana ny asanao izahay. Mifona aminao izay Andriamanitra, mamelany elokay, mamindra fo aminay. Nanaraotra olona no nataonay, ary ny fahefana izay nomenao anay dia nataonay fanararaotana ny hafa izany. Tompo, tsy tanteraka izahay, miaiky ny fahatanteranay, miaiky ny fahadsoana izahay, ko mangataka famelan-keloka sy famindrampo avy aminao. Mino sy matoky izay fa Andriamanitra mamindra fo aminay ianao, raha miaiky ny fahotanay, ka miala amin'ny ratsy fanaonao izahay. Raisinay amin'ny fifaliana ry Andriamanitra, ny famelan-keloka izay omenao aminay, ka ambara ary ankehitriny fa olona vita fihavanana aminao izahay, ary olona manam-pifaliana sy vonina iaona aminao izahay, raha nitao amin'ny fanainao tonga eto amin'izao tempolinao masina izao. Ka raha ho ambara ary ny teninao, toriana ny teninao, ny fanainao masina efa mialoha lalana trany ao anatin'ireo mpanomponao ireo, izay mangeta hitanao, maniry ny andre ny teninao, ka mitenena Jehova araka ny fombanao fa evavonin-kiaino ny vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Aoka hipetraka ianareo ry havana. Ny mofonaina ho antsika amin'ity an'io dia ho amin'ny boky ny fanekena taloha, Samoela voalohany 2 ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 4:30. Samoela voalohany 2 manomboka eo amin'ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 4:30. Rehefa hita ho vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy,
ary izao anangana mpisorona mahatoko ahy izay anao araky ny atao poko sy ny atao tsaiko ary izao ampaharitra ny taranany ka andeha eo anatria ny voosotro mandrakizay izy ary ho avy izay sisa rehetra amin'ny taranakao ka iankoka eo anatriany angataka vola sy mofo iray ka anao hoe masina ianao mba tendreo isan'ny mpisorona aho mba hazoko somby mofo hoanina. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ho amin'ny fanainareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mbola mandinika tsantsika ny lohahevitra manao hoe matoky amin'ny asany ny mpino. Ny bokin'ny Samoela voalohany toko faharoa ny 5:30 ka hatramin'ny 4:30 zay efa nivakitsika teo no Mofonaina hotoriana amintsika amin'ity anio ity. Izany ry havana dia manambara sy mitatitra amintsika ny nanirahan'Andriamanitra ilay lehilahy hitondra teny manoloana ny fahotana zay nataon'ny zanak'Eli. Eli dia mpisorona be sady mpitsara teo amin'ny vahoaka ny Israely, grand prêtre. Izany no asan'ny Eli, sady mpisorona be izy no mpitsara, mpitondra ny vahoakan'Andriamanitra, mpitsara ny vahoaka ny Israely. Ny zanan'ny Eli kosa dia sady mpisorona teo amin'ny vahoaka ny Israely. Ny asa fisoronana dia mitondra fanatitra ho amin'Andriamanitra ary tsy manao araka izay tiany atao ny mpisorona fa manaraka ny toromarika zay apetak'Andriamanitra. Raha jerena ry havana malala ny lalàna momba ny asa fisoronana dia amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 1 ka hatramin'ny toko 7 no mamaritra sy milaza amintsika izany lalàn'ny asa fisoronana zany, ny toetra tokony hanana amin'ny mpisorona, ny akanjo tokony hanana amin'ny mpisorona, ny asa rehetra sy ny toromarika rehetra tokony arahan'ny mpisorona. Misy ny didy nomen'Andriamanitra araka lalàn'i Mosesy zay tsy maintsy arahan'ireo mpisorona ireo. Ny asa fisoronana dia mitondra, raha misy olona mitondra biby atao fanatitra ho an'Andriamanitra dia dorana ho an'Andriamanitra aloha izany. Ny saborana zany biby zany dia dorana ho an'Andriamanitra, ho isy fofona ho an'Andriamanitra ary aorianan'izay zay vao mandray ny andrarany ny mpisorona. Eto amin'ity Mofonaina isika ity manomboka 9 any ambonimbony any dia hitatsika fa nanao zay ratsy teo mason'Andriamanitra sy teo mason'ny Israely ny zanaky ny Eli, fa tsy nanao araky ny tokony izy ny asa fisoronana izy. Fa raha misy olona mitondra fanatitra ho an'Andriamanitra dia avy hatrany izy roa lahy dia manatona ilay olona ary alainy ilay fanatitra izay mbola tsy dorana, zany mbola ila manta no alainy, mbola tsy tanteraka akory ilay fanatitra ho an'Andriamanitra, alainy izany. Ka raha misy olona milaza hoe aleo aloha dorana ho an'Andriamanitra tanterana ilay fanatitra dia alainy ankeriny izany fanatitra izany. Izany hoe ny fahefana zay teo an-tanan'izy roa lahy dia nampiasainy tamin'ny alalan'ny fanararaotana izany rehetra izany. Izao ry havana malala no afatra omen'Andriamanitra antsika amin'ity anio ity. Amin'ny fanaovana ny asa fanompona fantaro zay sitrak'Andriamanitra. Amin'ny fanaovana ny asa fanompona fantaro izay sitrak'Andriamanitra. Ifantoka bebe kokoa sika eo amin'ny 5:30 manao hoe ary izao anangana mpisorona mahatoko ahy izay anao miarako ny ato apoko sy ny ato atsaiko ary izao ampaharitra ny taranany ka andeha eo anatrihan'ny voosotro mandrakizay izy. Amen. Andriamanitra mihitsy ry havana malala, asan'Andriamanitra no manangana mpisorona ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. I Andriamanitra mihitsy no anendry mpisorona ho an'ireo vahoakan'ny Israely ireo raha toa ka misy mpisorona tsy manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy. Tatsika tsara fa ireto zanan'ny Eli ireto
dia tsy nanao ny asa fisoroana araka ny tokony ho izy tsy nanaraka ny toromarika ny asa fisoronana izy fa nitady ny tombotsolo manokana izy ary naka ny anjaran'Andriamanitra izy. Izany no fahotana fandikan-dalàna nataony ireto zanaka Eli ireto. Zao ry havana malala voalazan'ny Soratra Masina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Salamo 119:9. Andriamanitra ry havana malala dia manana ny sitrapony izay tiany ho ankatoavintsika, izay tiany ny iainantsika. Manome ny sitrapony izy, mampafantatra ny sitrapony izy, maniraka olona izy ampafantatra zany sitrapony zany, ka tonga ny olona iaiky ny tsy fahatanterahany, iaiky fa tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ka ibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, ka tonga ny olona anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, amantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony. Raha resaka sitrapon'Andriamanitra ry havana malala dia tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy izany. Jesosy Kristy ilay sitrak'Andriamanitra. Ianao zanako, malalako, izay sitrako, izany lazain'Andriamanitra. Jesosy no sitrapon'Andriamanitra, nentin'Andriamanitra hosorona fanatanterahana izao tontolo izao, amonjena izao tontolo izao. Jesosy Kristy zany sady sorona no mpisorona satria ny tenany mihitsy ny natolony. Ary izy ihany koa no mpanelanelana amintsika amin'Andriamanitra, mitondra ny fahotantsika eo amin'Andriamanitra. Izany no andraikitra le ny rasin'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy ihany koa dia tsy nikatraka afa zay sitrapon'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa zay rehetra nataon'i Jesosy dia sitrak'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Ry havana malala rehetra mitompo, isika rehetra dia efa nampahafantarin'Andriamanitra ny sitrapony. Isamaraintsika dia lazana zao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fantaniana mitoetra mipetraka amintsika dia zao, tena ankatoavintsika ve, tena tanterahantsika ve ireny sitrapon'Andriamanitra zay lazainy amintsika reny, tena iainantsika ve zany, ampiaritsika eo amin'ny fiainana ve zany sitrapon'Andriamanitra zany. Sady fitadiavana ny tombotsoa ho antsika manokana no tanterahantsika ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, tahaka ny reto zanaky ny Eli reto. Mikatraka zay sitrapony mandrakariva izy, fa tsy mikatraka zay sitrapon'Andriamanitra. Misy angeny ny havana malala ny olona amin'ny fanatanterana ny asa fanompolo, mavitsika izy, manolo tena izy amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra, fa zavatra hafa mahatonga azy manolo tena dia ny fitadiavana ny tombotsony. Hany karaha vao kitikitika ny tombotsony dia manomboka manao ankeriny izy, manomboka manapatra ny fahefana izy. Ry havana malala tsy sitrak'Andriamanitra zany, fa amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra fataro ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany mandrakariva no katsao amin'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra. Diso teo anatrehan'Andriamanitra, teo anatrehan'ny vahoakan'i Israely ireto zanaka Eli roalahy ireto mpisorona. Ary diso teo anatrehan'Andriamanitra koa Eli izay mpisorona be sady mpitsara. Na dia efa nanary ny Eli ary ireto zanany reto. Ao amin'ny tapany eo ambony ao nahitantsika zany. Ny teny mihitsy Eli amin'ireto zanany reto, inona zany fahotana nataona ro roalahy teo amin'ny vahoakan'i Israely. Tonga ety amiko areko zany fahotana nataonareo zany, tsy sitrak'Andriamanitra zany. Fa tsy tanteraky ny Eli amin'ny asa mampitsara azy, mitsara amin'ny vahoakan'i Israely izy, fa efa sitrakan'i Jehova ny hahafaty ny zanany, fa tsy sahan'ny Eli. Zay ny fahalen'ny natao anatin'ny Eli, tsy sahany ny tsara ny zanany roalahy, ny hahafaty ny zanany roalahy, ny aro ny zanany roalahy Eli tao anatiny zany faharaitsina izany. Ny hafatra faharoa dia izao, amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, aza miombona ao anatin'ny faharatsiana, aza miombona ao anatin'ny faharatsiana. Nefa fantany Eli ny andraikitsiny, fampisorony izy, mitondra ny fifona ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, ho an'ireto zanany ralahy reto izy, fa ihany koa mpitsara ny andraikitsiny eo anivon'ny vahoakan'i Israely. Zany hoe raha misy olona nandika ny didin'Andriamanitra, raha misy olona tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra, dia tsarainy izy ary ho eloina ho faty izy, indrindra eo amin'ny asa fisoronana, zay asa masina eo anivon'ny fanompona an'Andriamanitra teo anivon'ny vahoakan'i Israely. Saripady izany asa fisoronana zany. Tsy sahany Eli ny tsara ireto zanany reto,
niara-ny ombona tao anatin'izany. Eny na dia tsy niaraka nanatanteraka izany asa ratsy zany ary Eli, fa rehefa tsy tanteraky ny Eli ny asa mampitsara izay naniran'Andriamanitra azy, diso eo anatrehan'Andriamanitra koa Eli. Sao voalaza ny soratra masina riavana malala. Ary aza miombona amin'ny ota amin'ny sasany, tehirizy madio ny tenanao. Timoty voalohany toko 5 nandininy 2 tapany 2. Riavana malala rehetra amin'ny tompo. Tsitrak'Andriamanitra, isika zay tompona anjara, isika zay efa novidiny, isika zay efa noamasinina, efa natokan'Andriamanitra hananazara fanompona, efa notsongain'Andriamanitra niala tao amin'ny fiainan'izao tontolo izao, efa noafan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozan'ny ota. Aza miray tsykombakomba amin'ny ratsy tsony, aza miray petrapetra amin'ny ireo manao tsy fahamarinana. Jesosy Kristy raha nanatanteraka ny asany teto amin'izao tontolo izao, tsy mba nitady ny tombontsoany manokana izy, tsy mba niray tsykombakomba tamin'ny mpitondra fivavahana zay nitady hiabanga azy izy, tsy mba niray tsykombakomba tamin'ireo manao ny fitadiavana tombontsoa manokana tao amin'ny tempoly izy, ka nandrodanany Jesosy, nankorotanany Jesosy tao amin'ny tempoly noho ny fitadiavan'ireo olona tombontsoa manokana. Tsy niray tsykombakomba tamin'izany ani Jesosy, fa zay rehetra sitrak'Andriamanitra nolazainy, ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Fa Jesosy tsy niray tsykombakomba tamin'ny fiainan'ireo jiolahy zay nitady tombontsoa manokana tao anatin'izany, varitra tao anatin'ny tempoly izany. Ry havana malala rehetra mitompo, isika rehetra ihany koa rehefa irain'i Jesosy manao ny asany, aza miray tsykombakomba ao anatin'izany faharatsiana izany. Rehefa hitanao fa tsy sitrak'Andriamanitra, sahe mijoro anao, sahe milaza zay sitrak'Andriamanitra ianao, fa aza miray petrapetra, aza miray tsykombakomba, aza menatra hijoro vavolombelon'i Jesosy, ampanjaka ny rariny sy ny fahamarina eo anivon'ny fiarahamonina eo amin'ny fiainanao. Ary aza miandry hoe ity mba ratsy azo andeferana, tsisy ratsy azo andeferana zany, tsisy hoe ty endrika tsy fahamarinana azo hiafiny, azo andeferana. Rehefa ratsy dia ratsy, aza miray petrapetra amin'ny fanaovan-dratsy ry havana malala, fa tsy sitrak'Andriamanitra, fa tary mandrakariva zay sitrapon'Andriamanitra. Aoka isika kristianina ny tokony hampanjaka ny fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina, fa tsy tsika indray dia hiombona ao anatin'izany endrika tsy fahamarinana izany. Matetika ahitana sehatra tahaka izany any amin'ny toeram-piasana. Misy olona manotokotom-bola ao am-piasana, dia iny ianao fa matahotra dia miray tsykombakomba ao anatin'izany. Tsy arovy, fa olo efa novidin'Andriamanitra ianao, olo efa noamasin'Andriamanitra ianao, aza miray ao anatin'ny fahotana zay ataon'ny sasany. Marina mandrakariva ry havana malala ny soratra masina, fa manimba atsika izany, manimba ny fitondran-tena atsika izany. Ary zany lazain'ny soratra masina hoe manimba ny fitondran-tena tsara ny fikambanana amin'ny ratsy. Rehefa hitanao fa ratsy dia aza miditra amin'izany ianao, ary sahi mijoro amin'ny marina ianao. Andeha irotsaka eo anivon'ny fiarahamonina isika, ifanirasira amin'ny olona manodidina isika, amin'ny mpiara-miasa amin'isika isika, dia sahi mijoro amin'ny marina, aza miray amin'ny ratsy. Raha fitiana ry havana ny hafatra zay nomenantsika tamin'ity an'ity dia izao, amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, amin'ny asa rehetra zay ataontsika eo amin'ny fiainana andavanandro, fataro zay sitrak'Andriamanitra ary haino sy ampiaro eo amin'ny fiainana izany, amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, amin'ny fiainana zay tanterahantsika amin'ny fiainana andavanandro, dia aza miombona ao anatin'ny faharatsiana, fa sahe miavaka mijoro amin'ny fahamarinana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny teny ny toera-petraka ho anatsika. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity, mampianatra anay mandrakariva ianao amin'ny fanatanterahana ny asanao, ary manome toromarika amin'izany ianao, fa mila mpanompo mahatoky ianao, dia izay mpanompo izay manatanteraka ny sitraky ny fonao sy izay rehetra ao an-tsainao, izay rehetra mampanjaka ny marina, izany no ilanao. Ary tianao koa izahay rehefa manatanteraka zany asanao izany, dia tsy ombona amin'ny ao anatin'ny faharatsiana, fa say hijoro
ampanjaka ny marina, ampanjaka ny fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina na ny sehatra fanompoana izay efa niantsoana ho anay. Ka izahay ange Jesoa avy nandreza ny teninao izany, dia mba te hiombona amin'ny Davida koa izahay. Sa ny teny manao hoe nianao ny sitraponao Andriamanitra no sitrakay, nianao ny sitraponao no sitrakay. Maminay tokoa tomponao anatanteraka izany sitraka izany. Matoky izahay fa ianao dia efa nanomenay ny fanainao masina, ahafahanay mijoro ho mpanompo mahatoky mpanantanterahana ny asanao. Andriamanitra reto vahoakanao avy nandreza ny teninao izany, mivavaka ho azy ireo izahay amin'ny fanatanterahana izany asanao izay masina izany efa niantsoana ho azy. Iverinao anivon'ny fiarahamonina ary izy ireo, mety ho sarotra, mety ho ahatonga fanafitohana, na mety ho ahazoana fahenenjehana ny fijoroana marina, nefa mahatoky fa tsy mila sitraka aman'olona izahay, fa sitraka avy aminao Andriamanitra no tadiavinay. Andriamanitra vavaka ho azy ireo izahay amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra, ny tontolon'andro izay ho diavin'izy ireo, dia ianao ny tompony ampahery azy eo ireo tsy salama, anome fahasalamana ho azy ireo ianao. Eo ihany koa Tompo ireo mpanomponao izay ikasa anatanteraka izany lasy izany, ireo sampanampanazava stily, dia ianao ny loha lalana sy vodalalana iaro azy ireo, ampahery ny tompony andraikitra, ny mpiandraikitra rehetra amin'ny fiandreketana ireo ondrinao ireo. Andriamanitra maro ny tiana aingatana fa ianao efa nanomana izay tsara lavitra ho anay. Kambanay ary navavaka izany, amvavaka nampianarina ho anay manao hoe rainay izany an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anasazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izy nanaketa aminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanterahany Tompo aminareo anery havana ny Tsodrano masina manao hoe ary Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ne hampiray hevitra anareo araka Kristy Jesoa, mahosaina iray izy vava iray ny iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika, matoky izay niantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.